mambe ny vehivavy tima eto Nalamanga ho vehivavy fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny filomarika Ravalomanana. Fameloma maso fanamafisana ny antoko tima hitatra any amin'ny faritra hoy ny sekretera jeneraly ny antoko. Fampiroporoboana ny fizahantany anatiny mila amboarina ireo lalam-pirenena. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsydiako ny tokantranonao amin'ity hariva ny sabotsy faraiky amin'ny telopolo ny volana Jolay taona 2024 ity. Tonga soa indray ianao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Isa tarantsika avy hatrany ary ny fiarahana amin'ity hariva ity dia notanterahana androany ny fivoriam-be voalohany ho an'ny vehivavy tima eto Analamanga tetsy amin'ny fohibeny etsy Belair. Anisany anotrina ny fivoriana androany moa ny filoha mpanorina ny antoko tiky Madagasikara dia ny filoha Marika Ravalomanana izany. Ny antsiprianzary eo amin'ny entiny Jessica Miray eo amin'ny sary Srindratsary ny Tahiriniana Ranarinirina. Taorian'ny fampahafantarana ny fiverenan'ny vehivavy tima amin'ny sehatry ny politika indray dia androany no ndroso voalohany tamin'ny fivoriam-ben'ny mpikambana. Ho fanamafisana orona ny fikambanana no antony fivoriana. Nanontrona ny fivoriana voalohany ny filoha mpanorina ny antoko tiky Madagasikara. Ka manahoana daholo nareo? Tsara? Tsara amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny mahafiloha mpitarika azy maro ny afatra no entiny ho an'ny mpikambana. Ny vehivavy manoloana ny politika sy ny antoko politika eto Madagasikara. Zay no navako azy. Inona ny tena anjara andraikitry ny vehivavy ary manahoana sy manahoana ny toromarika sy ny afatrafatra sy ny lesona tokony amena ny vehivavy. Dia ny anankiray koa ty anankiray ty indray politika mahomby. Tena mahomby efa misy politika tsy mahomby eto. Satria ny zava-dehibe tokony ho fantatra aloha. Dia inona ny mampirisika ao ato anatin'ity fikambanana vehivavy ity? Inona zany no manosika? Dia inona ny fandraisako anjara? Inona ny contributionko? Zay zany inona ny contributionko ato anatin'ity fikambanana vehivavy zay idirako ity. Dia ny fikambanana vehivavy ity zany zay. Zay ny atao hoe contribution. Dia mahatoky ve ino tsara? Dia mahatoky ve fa tena mandehana amin'ny bonne direction ty zavatra ty? Fa le olona mitarika tsy sanatria vavy tsy mandeha araka ny tokony izy, ny fitantanana izy tsy mandeha araka tokony izy. Ary fahatelo farany, jereo tsara, fahatelo farany tena hita ve fa manana le toetsena tim, toetsaina ny antoko mihitsy le culture tim le vehivavy miaraka. Fa ny olona anankiray rehefa tsy olana dia vaolana, rehefa tsy solution dia problème ny olona anankiray. Loza koa niaraka tamin'iny hatramin'ireny jereo ty izy. Na koa soa ihany iny raha niaraka taminy fa raha zany sahirana be. Reo ihany tsy zavatra tsy reo. Dia ny anankiray koa hoe ny fanaovana politika tsy mieritreritra ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola sy miodikodina sy ny sababaka zay. Ny tena politika ary politika mahomby dia ilay fisainana milaza hoe tombontsoa iombonana, vivre ensemble, miaraka amin'ny mpiarabelona, miaraka amin'ny fianakaviana. Fa tsy voavilivily voavidiny sasany amin'ny vola. Maninona no say mivavaka sy mijoro vavolombelona aminareo? Tsisy zavatra tsy vitan'ny herin'ny fanamasina. Fagagana ataon'izany fitahin'Andriamanitra izany. Nandalo fotoana maro be ary nandalo fiainana hafa ihany koa. Dia mahita tsara aho fa raha tena voakolokolo tsara reto vehivavy reto dia mandroso aingana ny firenena. Satria araka ndresahako anareo teo, manana andraikitra lehibe ny vehivavy saingy indrisy fa ohatra ny adino
ohatra ny mampatahotra ohatra ny mampanahy ka tsy anareo ato amin'ny vehivavy timma sanatria ho iaho no lasa ataon'ny olona tondromolotra dina natao hoe politika mahomby miankina indrindrindrindro amin'ny mpitarika io zay ihany satria ireo olona rehetrarehetra zay mijery areo ianareo dia tsy maintsy mazava tsara hoe ahoana zany ny lalak'izorana dia za koa tompona andraikitra aminareo satria za no président tim dia maha-président tim aho ndaiza na rovina na inona manjonareo za foana tsy maintsy voalohany zavatra tena ka raha misy manondrakondrana manondratrondra any za ihany tenen'ny olona fa misy inona président raha misy zavatra tsy mety any fa rehefa mety kina ataonareo za ihany ko fantatry ny olona dia tena miendrika mihitsy reto dia ny fandaminana ny asa rehetra zany dia tsy maintsy rahantsika fa zy matahotra nareo ny zavatra rehetra horesahany sy tenentina anareo sy ny fanaranareo dia ataoko zay zahana mihitsy hoe mba afantarana ny zavatra ataony ny paikady rehetra na stratégie amin'izany hitantanana zany dia omeko azy hoe ahoana ny toranan'ireo fa nareo koa tsy manakana mihitsy fa lazao raha misy zavatra tokony ahizitsika ary tsy mahazo manandra tena be misehoseho hoe za eny mavita andiva tsisy mahasolo ahy eto zafady manaova manana fanetretena azao zany tsy midika nininona mihitsy tsy lasa lavitra tsy mandalo tokony ambaravarana kory zay dia anary zay natao fa manana fanetretena manana le capacité d'écoute ary na teny rano na koa dokadoka fotsiny tsy mandoa nininona rehefa dokadoka fotsiny faly izy hoe mba nisy rakasitraka ny asana taoko hay mba misy mijery azao zany za raiky nareo dolo zany teknika rehetrarehetra zany dia manontany takarana zany angaty zany be da be ny toerana fanaleko mahafantarako manao an'izany dia reo olona milazalaza hoe président efizao tandrony tsara fa bola be da be ny zavatra mbola mpahafantarako anareo manaraka dia ena ndraika ho vehivavy tena mahatsiaro fa manana ndraikitra eto amin'ity firenena ity anareo ary azadino fa ny vehivavy ny maro anisy eto Madagasikara era zao tontolo zao manana ny maizy azy ny vehivavy satria manana fijery tena akaiky raha tsy aivina ny taona 2024 no nisehatra tamin'ny politika farany vehivavy tim vonona amin'ny lafindrehitra kosa amin'izao anamafiorina ny antoko fa ama fivorina voalohany fikambanany vehivavy tim ho an'ny androany dia tonga nanome voninahitra ny fotoana teny belaira ihany koa androany ny biropolitika ny ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara na ny antoko tim izany nisy hatrany ny afatra sy ny fanentanana nentin'ny sekretera jeneraly ny antoko mbola tsisy kamiray sy tahiriniana hatrany tsy ho antaratasina mava fotsiny anty fa vonona amin'ny fameloma masony antoko tiako Madagasikara ny mpikambana vehivavy mahery ny anjato zao ny mpikambana eto Analamanga saingy fanomboana fotsiny ihany izy ity fa ezaka ataony hiparitaka manerana ny fokotanty sy ny faritra rehetra eto Madagasikara andraikitra lehibe raha teo ny sahan'ny vehivavy indrindra amin'ny fampandrosoana ny firenena dia tena fifaliana be ho anay aloha zany ny biropolitika no mahita anareo vehivavy tonga maro be ohatra zao mamelo maso ny antoko tiako Madagasikara dia manentana hatrany zay amin'ny fahavitrianareo tena mientanentana mihitsy na mijery anareo ary etiketika ao anatin'ireny hira etiketika maro isan-karazany reny mirahasoatsika rehetrarehetra dia makasitraka mahavita be etano zay namana rehetrarehetra fa tena fotoana zao fotoana anehoana ny herintsika ary hitadiavana ny firaisan-kiny ny rehetra zay teo aloha nandalo teo amin'ny tim atso hiverina zay vaovao tonga ty hoarina raiso ampifaliana sy ampitiavana ary ny olona hafa etano ho avy zay mila firaisan-kiny tsika satria raha vao tsy miray iny tsika dia tsy tratra zay tanjona tiatsika tratrarina isika nefa manana tanjona lehibe dia tsy amela fotsiny amin'izao firenentsika izao indrindra ho an'ny taranaka zay andindry atsika ny arina any
tanjona ho an'ny fikambanana ihany koa ny ampitombo hatrano ny mpikambana. Maro raha teo no liana sy tahiditra ao anatin'ny fikambanana. Ny andraikitra politika ny vehivavy amin'ny mahatoko politika ny atokotiko Madagasikara dia andray fahefana ny dikan'izany amin'ny atoko politika azy. Dia izao zany izay dia efa manomana sahady izay zavatra anataonay satria vehivavy ny tena maro anisa eto amin'ny firenena. Vehivavy koa mahatsapa ny zavatra hoe fahasahiranana mianjady amin'ny tokantrano maro samihafa, izay ny tena ijoroanay. Etsika fanomboana ihany araka izany ity fivoriana androany ity, fa iroso amin'ny fanapariana ny antoko ny mpikambana tsirairay avy. Ny vaovao ny sosialy kosa indray dia mbola miaina anatin'ny faratsindalana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ireo mpampiasa lalana amin'ny lalam-pirenena fa enina iny atao mijanona kobaka ambavafotsiny ihany ny filazana fa mandeha ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao hoy ireo mpitatitra. Efa miatra amanaina nefa ny voka-dratsy aterak'izany ho iatran'ny fanazavan'ireo mpitatitra ny resaka tamin'ny zavandrema efa sy tahirinena androany. Rotoana sy tapany teo izay nonaina tamin'ny faratsindalana ireo mpampiasa lalana miazo ny lalam-pirenena fa enina iny. Manomboka eo ambondromamy mianavaratra iny dia lavaka sy fahasimbana no hita ho ireo mpitatitra. Hatramin'izao anefa tao mijanona ho kobaka ambavafotsiny ihany ny tompon'andraikitra ho izy ireo satria mbola tsy misy asa mandehany amin'izao fotoana izao. Akoatra ny fahasimban'ny fiara sy ny fantiantoka teraka izany, manomboka miatra manaina ny zava-misy ho ireo mpitatitra satria miteraka tsy fandriampahalemana ihany koa izay faratsindalana izay. Lalana amin'ny rainy sisa aloha zao mbola tsisy fanamboarana mihitsy, mbola tena ratsy, mbola tsy efa misy mikitikitika kely ihany zany pary tena ambondromamy fa ohatrany hoe alasa fay fotsiny fijerina an'ilay izy. Fa eo amin'ny 200 km patonga eo ambanja aloha zany tena manahirana tomobile. Efa lasa manomboka misy dahalo koa izy amin'izao amin'ilay ratsy ilay lalana. Ny fitaintainanao amin'ilay voyageur-mpandeha aminao ary amin'ny dahalo satria ianao ny responsable an'io raha sanatria misy mahazo amin'ny voyageur eny. Fa ilay lalana zany raha vita nge ilay frein tsy dia mampaninona. Fa raha ohatrin'io foana zany ny tahan'ny lalana dia mamangataka kosa ny akaran'ilay saran-dalana. Satria tsy maleo sara ny vidiny tena maro. Tena ratsy ilay lalana, tena mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba hamboatra ilay lalana. Fa ilay lalana amin'ny RN sisy ilay route nationale zany tena mbola tsisy fanamboarana hatreto. Ilay izy hoe ho amboarina mandrakitiny androany mohatra ny tena tsisy fanamboarana andraso lava tsy haiko betsaka hitanay reny bilina lasany reny hoe anamboatra nefa ohatra tsy hitanay ihany zay vao kititra hoe anototra anamboatra ny zareo efa tena ela efa tamin'ny herintaona roa taona zay hoe amboarina ilay lalana nefa mandrak'izao mbola tsy vita foana. Dia tsy haiko hoe miandro roviana ihany zany mbo amboarina raha ohatran'ny mpitatitra aloha zany zao efa tena kivo tanteraka mihitsy amin'ilay lalana. Ny frein nefa ny frein foana ihany tsy miakatra. Ao koa nefa zao ny fandriampahalemana nelanelana ambondromamy sy manerinerina zao namanay tao misy maty mihitsy na raha hoe ny vonoany zalahy tao kapohany zalahy tao anelanelana manerinerina kely sy ambondromamy. Aina araka izany ny mety akara ny saran-dalana rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra ho iantrany ireo mpitatitra raha toka mbola tsy misy ny fanamboarana. Tsy ny lalam-pirenena fa enina ihany no ahitana fahasimbana amin'izao fa eo ihany koa ny lalam-pirenena faharoa sy fahaefatra iny. Tomasina sy Mahajanga nefa no toerana be mpandeha indrindra rehefa vanim-potoana ny fialan-tsasatra tahaka izao. Amin'izao kosa nefa dia betsaka no mitaraina noho izay faratsindalana izay amin'ireo lalam-pirenena ireo. Tomasina teo aloha dia lalana adiny 7 fa izao kosa efa adiny 12 no anaovan'ireo mpampiasa lalana izany. Toy izay ihany koa ny makany Mahajanga. Raha vita adiny 10 teo aloha dia mahatratra 19 hatramin'ny 22 amin'izao. Misy ireo tokantrano no maniry andeha amin'ny fiara manokana saingy matahotra noho izay faratsindalana izay. Manaitra ny fanjakana araka izany rehetra satria ny fanamboaran-dalana ihany no vahaolana ampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny. Mbola mikatona raha teo ny sisy tany Madagasikara ka ny fanamboaran-dalana aloha no hita vahaolana mahana izay sehatra ny fizahan-tany izay. Vaovao avy any Tomasina kosa indray dia mahabe resaka any atoerana amin'izao fotoana izao ny mahakasika ilay tetikasa sy ranatsambo ao folo pointy ka sainy fanjakana atao mandany anaovana izany nefa ny mponina any atoerana izay voakasiky ny tetikasa fanatetiana. Efa misy ny toerana natokana anaovana ny siranatsambo folo pointy izay anilanila ny tetezanony be asio masika androngo saingy misy mikonokona madika amina toerakafa manjavozavo amin'ny olona noho izany mahakasika izay
marina moa fa tokantrano maherin'ny telonjato eo no voalaza fa hoe sorona amin'ny toerany raha toka mbola iziriziry eo amin'ilay toerana kasaina anatanterana io tetikasa serana tsambo 10 ny fanjakana nanamafy ny tsy fankasitrahana izany ireo vahoaka ny lanja sora-bavety nangataka ny amindrana ny tetikasa izay fantatra fa hampisy fiatraikany ratsy eo amin'ny lafiny tontolo iainana mandinina ny sisin-dranomasina sy ao anaty ranomasina tony koray ny vahona ny mangrove sy ny sisa efa nisy moa ny fifampiresana nataon'ny tompona andraikitra avy eo anivo ny fiady idiny tanana 10 point tamin'ireo vahoaka izay mety ho voakasiky ny tetikasa saingina nda izany ireo vahoaka ireo sy ny akamaron'ny olona mivelona amin'ny sisin-dranomasina ao an-toerana ary koa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Fa hafa ihany ny toerana efa mahazatra ireo mpivarotra ara-malagasy tetsy amin'ny koma 17 hektara izay nafindra tetsy Andotam-Pentraka amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny tsena hoy izy ireo ary ny ena tsy toy ny teo aloha intsony ny fidiram-bola. Misy amin'ireo mpivarotra aza no nampiato mihitsy ny asany teny an-toerana noho izay tsy fisiny ny tsena izay. Anjavandrema efa sy tahirinena. Volana maromaro izay no nafindra tetỳ Andotam-Pentraka ireto mpivarotra raha malagasy teny amin'ny koma 67 hektara ireto. Misy ny fanamboarana ataon'ny commune ny amin'ny koma 67 hektara ka voatery manaraka fandaminana aloha izahay hoy ireo mpivarotra. Na izany aza, somary nansarotra ihany ny fihetrehan'ireo mpivarotra izany satria niova nanaraka izay ihany koa ny fidiram-bola sy ny fandehan-tsena. Ny tsena raha par rapport amin'ny tany amin'ny koma 67 dia hoe ratsy be ilay tsena satria ny antony nanere amin'ny bus dia efa tsisy ny are amin'ny bus ny transport makaty koa sarotrarotra ihany dia afa ihany koa ny hoe toerana mahazatra ny olona tany dia izay no hoe rapport zay zany ny tsy itovizan'ilay tsena dia plus n'izany koa ny tsy ty koa vovoka be manadala be aty dia sy manentana dia na ny fijerin'ilay olona nyletana raha sa ratsy be tena fahatiatoka ngamba mety any amin'ny 90% tena fahatiatoka be mihitsy tena be dia be ilay fahatiatoka aloha rehetra mifondrana taty fa izany efa iainana le izy. Le izy zany tena marina tokony hoe mety daholo ny ara-malagasy fa le mbola misy mijanona eny 67 dia ny tokony ataon'ny commune zany mba mangataka izay hoe tonga dia mba ety amin'ny Andotam-Pentraka daholo ny ara-malagasy. Tena misy ako mihitsy satria le olona lasa eny amin'ny 67 ihany dia lasa tsy mahalafo izay. Tena izay zao mbola tsy vaky lovy amin'izao manontany fotsiny be dia be. Tokony hoe mba raha teny 67 mba mahalafo folo indray ihany fa zao mbola tsy vaky lovy amin'izao. Tsy mitovy ny teny amin'ny 67 sy taty. Taty zany ohatrany hoe tena latsaka be mihitsy. Lasa tena hoe mamorona ny tsy misy ianao zany eny tokantrano. Izay ny tena izy hoe inona no hoanina hoana ohatr'izay. Raha ohatra hoe nalafo tany amin'ny 67 zao misy an'ilay mivoaka makany La Réunion, Maurice reny dia mba mahatafa voaka betsaka. Fa amin'izao tsy misy tsony reny. Tsisy tsony reny aloha aty. Akoatra izay, mampitaraina ireo mpivarotra ihany koa ny fikatona ny toeram-pivoanana ny WC eny an-toerana ka zany lasany amin'ny toerana andoavam-bola izy ireo no manao maloto. Raha ny fanazavana hatrany, misy amin'ireo mpivarotra tetỳ an-toerana ihany koa no efa niato tamin'ity asa ity noho izay tsy fisihany tsena izay. Ny vaovao tapatapany indray dia mipiasa manodidina ny iray alina hatramin'ny 5,000 sy iray alina isa teo no very asa teto Antananarivo nanomboka ny volana Martsa 24 teo vokatry ny Covid-19 raha nitatitry ny CNAPS. Maro be ireo mitady asa noho izany saingy tsy ny atsasany akory no nahita izany tao anatin'ny enim-bolana. Maro be ihany koa anefa ireo very asa tsy misoratra amin'ity sampandra ity. Betsaka amin'ireo orinasa vao miainga sy manarina ny Covid-19 anefa no tsy mampiditra mpiasa amin'izao na ihany koa mitady mpiasa saingy ambany karama. Vaovao ny fanabeazana avy an-Toamasina kosa indray dia nivoaka ny atoandro teo ny vokam-panadina-panjakana BEPC ho an'ny fari-padidim-pampianarana Toamasina voalohany. 270 faingo 270 isanjato ny tapa-fahana izay nidina 5 faingo 320 isanjato raha noharina tamin'ny taondasa izay 270 faingo 130 isanjato. Antony iray na tonga izary moa ny fatapahany fampianarana matetika hoy ny fanazavany ireo mpampianatra. Vaovao ny fanatanjahantena dia itody Franck Rabierson no atleta malagasy isehatra farany ao anatin'ny lalao olimpika atao any Tokyo any Japon. Raha pitso amin'ny 4 ora sy 17 minitra maraina ora eto Madagasikara no hiatrika ny fifaninanana azakazaka 400 metatra sokajy lehilahy tenany. Ao anatin'ny
fanazarantena tanteraka moa ity tompon-daka ny atletisme malagasy ity amin'izao fotoana izao. Atanjona moa ny oatra ny fiam-potoana tsara indrindra vita ny teto Madagasikara 9 sekondra sy 20 manoloana ireo tompon-daka maneran-tany ifananana aminy ho amin'ny andro ny rampitso. Eo amin'ny pejam-baovao maresaka iraisam-pirenena dia miamafy ny fepetra ho an'ireo firenena nahitana ny valan'aretina Covid-19 variant Delta. Manaitra ny firenenkafa ho mailo kosa ny OMS manoloana izany. Ravorasafy Mahenina sy Mateo Prince. Manomboka mianaka tsikelikely ato anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ny variant Delta. Olona roa izao no voatily fa mitondra izany eo Mayotte. Lehilahy iray avy tany Frantsa ary vehivavy bevoka iray mipetraka ao Mayotte. Araka ny fantatra dia tsy hitan'ny fitiliana voalohany raha vao niainga ny fiaramanidina ilay variant Delta. Fepetra noraisina moa natoka-monina avetrany ireo olona ireo miaraka amin'ireo olona nifanerasera-kaiky azy avy. Noho ny fianaky ny variant Delta ihany koa ny trano fihibohana ny ao amin'ny nosy Réunion, Martinique sy Guadeloupe. 200 ny olona no vita vaksiny ao an-toerana. Manodinina 5,700 kosa ny marary amin'ny olona ray hetsisa. Olona marary miisa telo no tsy maintsy alefa ny Frantsa androany noho ny fahafenon'ny hôpitaly Réunion. Maro ireo firenena no manamafy indray ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana. Niverina ny hipoka ny Chine, nampitombona 300 ireo miaramila mpanaja ny fepetra ny Australie ary nalavaina ny amehana ara-pahasalamana ny Japon. Betsaka ireo firenena no mampitandrina na ho an'ireo efa vita vaksiny aza ny tokony hanaovana trano ny arifava. Manoloana izay miditra amin'ny fanaovam-baksiny fatra fahatelo ny an'i Israel nanomboka omaly ho an'ireo olona mihoatra ny 10 taona. Ankoatra izay miatra ihany koa ny fepetra ho an'ireo toerana mandray olona mihoatra ny 100 isa toy ny hoe tsy maintsy manana fanamarinana ilay olona fa vita vaksiny. Ny any Europa, firenena maro no efa miditra anatin'ny andiany faha-efatra na 4e vague. Ny tarina tsy fahafana mivezivezina ny couvre-feu any Barcelone. Nanamafatra moa ny vondrony iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS fa ny fanaovam-baksiny ihany no tena vahaolana ary tokony hanaitra ny rehetra namafy ny fitandremana sy asa bebe kokoa ny variant Delta. Olana mipetraka hatramin'izao anefa ny tsy fahampiany vaksiny ary ny tsy faharisian'ny olona sasany anao izany toy ny eto Afrika. Vaovao avy any Tunisie kosa indray dia misedra fahasaranana amin'ny fanafarana ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro na ny PPN ny ao Tunisie amin'izao fotoana izao. Eo ny Covid-19 fa mbola manampitrotraka izany koa anefa ny fanararotana samihafa ataon'ny vidin'entana sy ny kolikoly. Ravorasafy Mahenina sy Mateo Prince Atrany. Miakatra avokoa ny vidin'ireo entana fampiasa ny andavanandro any Tunisie. 5,500 eo ny tany fiakaran'ny vidim-piainana eny an-toerana. Tsy vita miakatra nefa ny vidin'entana, misy ireo efa tsy hita eny an-tsena intsony. Ankoatra ny krizy ara-politika ao Tunisie, anisany mampiakatra ireo entana fampiasa ny andavanandro ny tsy fampinitahiry intsony. Olana eo amin'ny fanafarana entana ho ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Nilaza nefa mpivarotra fa teo aloha aza azara raha misy entana tonga. Raha ny resaka menaka izao, ireo tsy ara-pahasalamana paritaka eny an-tsena ary amin'ny vidiny avo telo eny no ireo menaka madio. Toy izany ihany koa ny siramamy. Atao anatin'ny taona maro izao, tsy nitsaha niakatra ny vidin'entana tany an-toerana. Azara raha mitondra entana ireo sambo. Tsy maraka intsony amin'ny tolotra ny tinady. Nilaza ny anentsika ireo manararaotra ny vidin'entana moa ny Filokahidy Saïd, saingy tsy mbola nisy vokany izany. Amin'izao mbola miandry ny fanendrena izy Premier Ministre ireo Tunisianina, ny fanajanonana ny kolikoly sy ny fanamafisana ny ady amin'izany no tena angatahan'izy ireo. Ny vaovaon'ny politika indray dia iverina amin'ny fanamafisana ny fanemeloma maso ny antoko tima ankehitriny ny mpitarika ao anatin'ny antoko. Isy araka izany ny fidinana ifotony ataon'ny bureau ny antoko atoan'ny sekretera jeneraly ny antoko Andriamatoa Rina Randriamasinoro miaraka amin'ireo mpikambana ao anatin'ny bureau politika ny antoko tima. Raha ny fanazavana eo amin'ny sary Sindra-Tsariny Manoa Randriamalala. Efa maro ireo commune sy district no efa nahavita ny fameloma maso ny antoko tika Madagasikara. Antoko velona ary antoko miaina ny antoko tim na dia eo aza ny atsonjay maro isan-karazany miatra amin'ny filompanorina azy. Fantatra ankehitriny fa ho avy any amin'ireo distrika sy commune hafa iverana Antananarivo manomboka izao ireo anatin'ny bureau antoko politika tim. Amin'izao fotoana izao dia tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy isika ny atao hoe redynamisation ny antoko tika Madagasikara. Ao anatin'ny sokajin'olona rehetra misy ao anatin'ny antoko na ny vehivavy tim na ny ataontsika hoe ny anivon'ny distim na ny jeune tim ihany koa.
Androany zany zao dia nizara roa ny fotoana anatrehana androany. Nisy androany ny fampivoriana ry atao hoe vehivavy tim tao amin'ny faritra Analamanga. Ny tanjona ao anatin'izay dia fanondronana ny hery ny rehetra izay mpikambana teo anivony antokotiko Madagasikara ary fanentanana ny olona ihany koa andray anjara amin'ny toe-draram-pirenena amin'ny alalan'ny fidirana ao anatin'ireny antoko politika ireny. Miezaka zany izay mitaizan'ny olom-pirenena rehetrarehetra mba handray andraikitra amin'ny hoaviny ary indrindra handray an-tanana ny raharaham-pirenena fa tsy hijanona ho mpitazana fotsiny ihany. Ka eto dia manao antsoavo ho an'ny isika rehetra mpikambana eto anivon'ny antokotiko Madagasikara mba samy etsiketsika eny amin'ny toerana misy antsika ihany amin'ny fikatsahana n'izay fampiroboroboana ny antoko izay. Ao ireo mpikambana izay ataontsika hoe efa nandalo tao anatin'ny antokotiko tsy dia tazana intsony ankehitriny noho ny antony maro samihafa. Ao ireo mbola mpikambana mavitrika amin'izao fotoana izao ary ao ireo manana fikasana ny hiditra dia entanina etona ny firaisan-kinany rehetra ny fahavitriana iombina ao anatin'izay antokotiko Madagasikara izay mba ahafahantsika miomana amin'ny fifidianana izay mety hisy eo, ahafahantsika ihany koa mitaizana olom-pirenena rehetra mba handray andraikitra eto amin'ny firenena fa tsy ho hijanona ho mpitazana fotsiny ihany. Ny zavatra natao androany dia araka ny lazaiko teo fanomanana ny redynamisation amin'ny distrika maro samihafa. Efa vita iny tao amin'ny faritra Analamanga fa manomboka zany izay zao miditra eo amin'ny distrika ivelan'ny faritra Analamanga ary dia manentana antsika any amin'ny faritra efa nilazaiko ombenombeny hoe mila miomana ianareo any amin'ny faritra. Eto zany dia mbola miteny ray aman-dreny mila miomana nareo any amin'ny faritra ivelan'ny faritra Analamanga fa tsy maintsy hidina any amin'ny faritra rehetra manerana nosy izay anao an'izay fitsidiana ny distrika rehetra izay ka mba ahafahana mandrafitra ny fandaharam-potoana na ny calendrier dia izay faritra manana fahavononana meloa amin'ny fandraisana ny biro politika aloha zany dia mba milaza meloa ahafahana manao an'izay. Ny asa miandry antsika rehetrarehetra ny anivon'ny faritra zany zao eny anivon'ny distrika dia ny fanaovana ny recensement ho an'ny mpikambana rehetrarehetra, fanetanana ny olona hiditra ho mpikambana ary ny famenona ny fiche d'adhésion satria mila avozintsika ny base de données antsika antokotiko Madagasikara. Ny antoko-tim moa dia anisan'ny antoko ngeza indrindra eto Madagasikara ary manana ny rafitra mandrafitra azy sy manerana any Madagasikara manomboka eny anivon'ny fokontany, commune, faritra ary ny faritany ka tonga hatrany amin'ny birao nasionaly. Antoko tsy nijery afa-tsy izay mahasoa ny vahoaka ka tsy magaga raha mbola maro ny mpanaradia sy mpikambana ao anatin'ny antoko hatramin'izao. Fa mananjony afantatra ireo fehi-kevitra nivoaka atao rin'ny Congrès national ny antoko mpanohitra ny vahoaka malagasy hoy ny pasteur Edouard Tsalame raha ny vahiny tao anatin'ny fandarana Saila Sao Omaly Alina. Ankoatr'izay dia nanamafy ihany koa ny tenany ny fangatahan'ny mpanohitra ny fialan'ny filoha ankehitriny. Ravorasafy Mahenina sy Mathieu Prince. Fanitsakitsahana lalam-panorenana misesisesy no antony voalohany angatahany avy amin'ny fanoherana ny fialan'ny filoha ankehitriny ankoatra ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena. Marina fa ao anatin'ilay fehi-kevitra ny fitakiana ny fialana mpitondra ankehitriny manoloana ny fitantanana an'ilay firenena. Tsy hoe tsy fitiavana an'ilay filoham-pirenena na tsy fitiavana an'ireo namana rehetra mpitondra fanjakana ankehitriny fa fitantanana firenena no resahana hoe misy fandikan-dalàna matetika ataony filoham-pirenena. Ny preuve moa zany dia hitantsika fa hoe lalàna mifehy ny mpanohatra zay tokony manana 7e vice-président ao anatin'ny assemblée nationale. Mandraky ty ny androany efa firy ny lalàna napetraka tao zany tsy nandray anjara amin'izany zany ny 7e vice-président ny mpanohitra nefa ny lalam-panorenantsika mitaky an'izany. Io tsy vita an'izay fa hoe nandeha novaina indray koa le lalàna. Ny lalam-panorena dia tokony ho voajaitsika toy ny anak'Andriamaso araky ny nanaovana fianianana izay natao ny filohan'ny repoblika. Fa tsy andeha ataontsika hoe zay tiantsika na tsy tiantsika no andeha atao ho lalàna misy eto amin'ity firenentsika ity. Fa rehefa misy lalàna dia ndao hifanajana izay lalàna zay ho tombotsoa an'ilay firenentsika. Fa raha ohatra ka zavatra ohatran'izany no andeha hitantanana firenena dia izay no mahatonga ny fehi-kevitra ny teny hoe tsy mendrika kosa raha ohatra ka izao fitantanana firenena zao no andeha mbola hitohy lavitra fa tena latsaka katerena ny firenentsika.
Ny anarana Madagasikara ary hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena raha manana no antony sy ny kongresy nasionaly ny fanoerana. Zon'olom-pirenena ny mahafantatra ireo fehi-kevitra nivoaka tamin'izany saingy bodon'ny fitondrana ny anao manjerim-panjakana izay tokony tsy anavanana iza na iza. Hainao manjerim-pirenena io antsika rehetra io. Raha zahay mandeha amin'ny anareo privé, azonareo atao ny tsy manome anay, azonareo atao ny manakana anay. Fa raha mbola tany demokratika Madagasikara, raha mbola eketsika zany hoe misy demokrasia zany eto Madagasikara, zahay mandeha mankany. Tsy mampaninona na inona mihitsy mety hovokan'izay, fa izahay dia hoany aminay manjerim-panjakana. Hite angataka zay hoe mila miteny ato zay. Hitondra nyty résolution-nay ity ho ampahafantarinay ny vahoaka malagasy satria nisy fehi-kevitra zay nivoriny mpiray tanorazana, nandaniny rondoa, nandaniny volana, nandaniny arenany, nandaniny fotoanany mba eretreretiny hanasoavana an'ity tanorazana ity. Ka de tsy omenao alalana zay ho fihinao zay mba tsy mety kosa. Mba tsy mety kosa. Tahaka ny fanaovana tsinotsinona an'ireo olona zay nanao sorona ny ainy, ny fananany, ny fotoanany hamolavola fehi-kevitra hoentiny hanarina firenena. Satria mahatsapa izy fa firenena iaraha-manana i Madagasikara. Alahitsy ity mpikambana RMDM ity raha niresaka andrarahan'ny-pirenena ankehitriny any amin'ny filosoana amin'ny Repoblika Fahadimy no vahaolana ary fanovana lalam-panorenana ao anatin'ny tenerana hoy izy. Fa fanontaniana maro no mila variny mahakasika ny filazana ny fifofona ny hain'ny folo ny solombavam-bahoaka Mamirabenirin tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ny andro ny omaly tao aingana loatra ny fanetadiana ny fitsarana aza tsy mbola naneo ny heviny mahakasika izany. Mamitana antsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Ravirazafimahenina teo amindrindratsary ny Mathieu Prince. Tsy mahagaga raha miparitaka ny amin'ny tamazotra Facebook ny vokatry ny fanetediana fikasana fifofona ny hain'ny filoha raha ny tokony izy anefa ao anatiny tsy ambaratelo no anaovana izany. Vao andro fitsimonja ampolony sady ireo voaroroy ary efa fantatra hatramin'ny anarana tsy nandalo fitsarana akory. Aina mpitondra ambony eto anivon'ny firenena raha tena misy zany. Raha tena misy zany satria fitsarana mbola tsy namoaka ny laza hoe misy na tsy misy fa raha tena misy zany mbola paraingo mipetraka nge zany amintsika miresaka zao mbola maro no misalasala ny amin'ny fahamarinana mahatomombana na tsy izany vaovao tonga de mipanaka be eran'izao tontolo zao. Ny vaovao amin'ny atsipiriany mihitsy fa maninona tsy atao manaraka ny fenitra ampiarina mamatianina amin'ireo mpanao fanadiadiana sy mpanao famitorana ampiarina mamatianina ny mpikirakira raha-pitsarana rehetrarehetra fa izao tontolo zao lasa mahalala izy alohany zay tokony mialohany zay tokony alala azy. Tandindon'ny fanonganam-panjakana nisy ny taona 2024 ny zava-misy iainan'ny vahoaka ankehitriny ary ny mitrango anivon'ny fitsarana raha tsy ilaza ny fisina kolokolo fotsiny tsy mbola tafapetraka hatramin'izao ny fahatokisan'ny vahoaka ity ravitra ity izay no simba ny tetezamita tamin'izany ary miverina amin'izao izany hoe baiko midina hatrany fa tsy hita ho maleo tena ny fitsarana. Namorona kolotsaina vaovao eo amin'ny fitantanana raharam-pirenena ny zavatra niainantsika tamin'ny 2024 iny. Tadiditsika tsara ngefa raha resaka fitsarana ny resaka raha tsy diso ny fitadidiako any amin'ny kianjan'ny 13 mai mamoaka didim-pitsarana tamin'ireny fotoana ireny nisy apahana raha-pitsarana nentina teny tamin'ireny fotoana ireny ary nanomboka tamin'izany fotoana izany nanomboka nahitsika nanomboka niainana teto Madagasikara zany hoe fitsaram-bahoaka ary le endrika fitsaram-bahoaka dia niainga avy any fotony ny ambara tonga mpiarahamonina rehetrarehetra zay isy teto Madagasikara dia samy niaina le izy ny sehatra rehetrarehetra samy lasa zary ny seho azy ho manana fahefana daholo ny tsirairay ary zay no anisan'ny nampalahelo mihitsy satria lasa tsy miraharaha rafitra lasa tsy miraharaha zay tena fahefana apetraka ny lalàna ny vahoaka io moa fomba fiteny hoe ny ohatra sy ny idéal tarafina dia miainga avy any amin'ny ambony miainga avy any amin'ny mpitondra ka rehefa ny mpitondra rehefa ireo olona natao modely ireo no manao tao foana rehefa ireo no tsy manaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy tsony dia tsy mahagaga raha ny vahoaka hoentina no lasa manao toy izay koa dia niainantsika ary tena olana be teto amin'ny fiarahamonina raha pitsarana rehetra mihitsy io dia ny vokany
tsy mahatoky an'izany raha sy ampitsarana izany ntsony ny vahoaka. dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-bavao tamin'ity androany ity aza tonoana ny fandarana global news aorin'izao fampahalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe Black Widow izay lalovy ny Scarlett Johansson moa izany horonan-tsary izany. Ny sampana fampahalalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma aminao ho amin'ny alatsinainy indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.